ambony ambany. Nosoratany Souza Marie Yolande. Ovelomin'ny Ravy Olsoa miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinez. Anjary Liva no nandray feo sy nanatotosa. Manahoana dokotera? Manahoana Rosia? Ka iny zato vaovao e. Zao be? Ie, zao mifaneneto zao ndray tsika. Ei, dokotera Bertin tiako. Maninne. Samy fomaraina ane sika e. Zay aloha e. Sady mpiray-tanàna eto ve de tsy faneneto anoloan'ny tsenany kamo e. Zay kosa aloha e. Tsenany kamo toanareo Ay, za kosa e. Za kosa ve de kamo e. Asako. Za mahavitibitika sy miazakazaka ery vao tonga tetiko. Mahavitrika sy miazakazaka eo amin'ny tsenany kamo. O Rosia, za zao avy niazakazaka vao maraina tamin'ny 5 de niverina tamin'ny 7 ora toy izao. Ianao ndray mifoha amin'ny 7 ora fa tsy napetraky ny kakana saninona mo Rosy. Kanona be kosa ngeary Bertin e. Ilozaka anao Rosy fa mbola makiasa zay aloha e. Mahazo toa miasa dokotera. Fa izao e. Aza manantena ilaza hoe mahazo toa homana Rosy. Andray kosa e. Bertin ty ratsy toetra. N'olona mampazoto azy izy tsy mba mampazoto olona. Dokotera ne ay e. Ndiana koa e. Mba mitsikitsika ery kala ratsy ty. Inona ndray ve zany teneninao zany? Iasa ho afatary enao. Ndiana mihitsy e. O Rosia. O Rosia, aty any ve anao e? Ie, ato aka. Avy de mandrosoa re. Akay manola sira ianao. Ohatray mialatsiny aloha fa tonga anelingely le. Misy fofona manitra be zany Ei, Bertin koa. Fa Antoinizay arahinana amiko ndray ary e. Pizaray lehibe. Fa zao natondeko Rosia. Misy dokotera namako zay any mitady trano. De hoe to hoe misy ny ato aminao. Ay, sofa tonga aloha ianao fa efa mpanera sivy zay no ny ao teto Ay, so tokoa zany fa enjana be rehefa misy mpanerako. De hono Rosy. Ohatrinona moa ny hofantranonao ka? Efitra ray lehibe sy kely ray zay no. Miaraka amin'ny lakozisy dosy ao an-trano. Roa etsy. Ohatray, mety amin'izany ka. Sady lay mitokanety zay raha tsy diso e. Ie. Fa nahavita trano matsy ry zareo mpanofa tao de nialy fa tsy napakariko ny ofany. Ohatray, saotranao amin'izany miadana tokoa ny mpanofa trano rehetra ato aminao. Tsy mba tia mampiakatra hofa-trano ianao. Ka mampalahelo ary zareo de tsy manao an'izany e. Zay kosa aloha e. Ko tsy efa firy zao ny tranonareo andraisanareo hofa-trano Rosy? 7 isany. Zany? Efatra eto de 2 ao Tsaralalàna de hofainy karana ambony. Ny ambiny vila hofainy vazaha daholo. Manan-karena be mihitsy ane hono ny dadabe anay e. Ka zany natokandreo trano maro be manodidina an-drenivohitra reo. Fa mpandovany anareo ny vitsy de vitsika. Nefa manana ny azy daholo koa ve? Ie. Efatra mianadahy fotsiny zay. Izy teridamo any an-dafy daholo manambady vazako. Andeha amin'izay Rosia. I telefona an'izay namako zay fa mety raha pitrany izy de ifindra. Tsy maninona zany e. Misaotra e. Mandrosoa e. Taty Rosy, manahoana? Manahoana taty? Iza moa fa tsy tadidiko mihitsy. Za fa niah de hitsy tsinjo anatahako. Zay efa ny manjaka andriny e. Ay, I papa no efa niaraka taminao taty fa nandalo fotsiny tamin'izay. Avy any manjaka andriny Zanak ralay ve? Ralay. Fa mandeha mba hanao vakansa kely any fianakaviana eny Ambohidratrimo zay no very ny sakaosy nisy vola e. De sofa mba tadidiny taty de nakaty zay ry taty e. Ay, mandrosoa aloha e. Mba enjana koa ny mahazo anareo da zany e. Hitako. De vola ohatrinona? Sakafona iray taona satria hianatra aty zay. De vola kely entina amin'ny mahajanga fa hoany mantsy reo havana ihany. Ka tsy efa vola be ve zany ny very? Ka zay tokoa nge. Fa ny olona tsy fantatra izy isany tao fa i mama nanisika an'ireo volany lainy rehetra hoentina amin'izaniko. De inona re nataonay ry taty Rosy a? Eno Tena kivy sy ketraka izay tako. Misy azoko atao ka. Fa manao ahoana aloha ny ray aman-dreninareo any e. Efa manao ahoana ny asa fambolenao zao? Tena miroborobo be mihitsy a. Zany? Manana kisoa 20 polisa zao zahay. De akoho amam-borona efa ho arivo mahery. Marina ve? De tena nanavitra anareo tokoa ve zany ny vola nomeko andralay e? Tena nanavitra tokoa aloha e.
Ny tanimbary nange zao taty misy 240 be zao e. Ay, zao misy hevitra kely ty Rizda. Ino taty? Maninona raha mijanona kely eto amiko aloha nareo e? Tena tsy maninona izany taty Rozy Ay. fa androany ihany fa tsy maintsy makeny Ambohidratrimo izay fa ano nasaina nalehanay. Ay, tena zaza endry mahafinaritra nareo ka. Zao ary omeko voly nareo sarandarany makany Mahajanga. Dia ny sakafo koa ve? Eny lesy Taty Rozy ane ty ankizy endry e. Miaiko sahady ry reto taty Rozy fa endry sika mianadahy. Tena mahafaly any mihitsy zany ry taty Rozy. Dia mijanona eto aloha nareo androany dia rapitso makany Ambohidratrimo. Fa zao mandehana aloha elahy mividy goûté kely ho antsika. Ao velany kely ao ihany dia efa misy tsena e. Inona no vidiana zany taty Rozy? Zao mofo dipaina 7 asiana pâté 200 grammes tsirairay. Atody 7 ihinanana azy. Mitondra koa dibera ray sao dia tsy ampy anosorana mofo ilay ampiny ao e. Tiany voly. Dia inona zany no ataoko taty Rozy? Ay, ndandry sokafo ny frigo dia alaivo le rononao andrahoana hosotrotsika e. Tena nandaitra fika lesy. Tena nety. Zao sika damba amin'ny libaliba ty Antananarivo fa tsy tango fahatrana foana any ambanivohitra. Hitako. Zao sika afaka mizezy tamin'ny dala hoe mba nanao vakansy konkeky e. Dia inona zao ny ataon'ny dada sy mama rehefa tsy mahita antsika sy rehefa tonga indray tsika afaka rovolana? Za miraharaha an'izany kia. Rehefa afapo fotsiny tsika dia izay ny tsara. Marina tokoa aloha izany. Fa ahoana aloha natao amin'ity taty be vola be ty e. Tao olona mahafinaritra ty iziko. Mpanan-karena tsy kahihatra. Sady mampisakafo be Taizaka itsika nihinana an'ireny kotleta be nataon'ny loka teo reny. Fa ty izy efa matavy be ny lesy nefa mbola jere ihany ny sakafo hohaniny Izy aloha dia izay. Tamintsika le niaraka tamin'ny dada taty iny tsy mbola ohatran'izao izy. Marina tsy efa 100 kilao io. Ka marina kosa aloha ny azy. Nefa neto mbola kely taona izy fa dia matavy be fotsiny. Ka zao kia. Andolo tsika andany an'ireto voly reto dia avy eo mitady fika indray na mamorona lainga atao mikala taty. Andao mihitsy dia raha riva ho any amin'ny boaty. Izay mihitsy no atao letsy. Dia tena tsy tantaraina tsony ty fa tena mahita an'ity Antananarivo mirehatra jiro. Misy ho tantaraina ny zalasy ry zavavy any an-tanàna tsara mihitsy zao kia. Aiza moa ny tsy ho tamana izay tonga tiako. Hitako. Tena tsara be tsy misy ohatran'izany. Ono dia ahoana zao no nalalantsika an'izany boaty fandizana kia? Izay tokoa zao ny olana. Hitako. Azo antoka tsara aloha fa tia Analakely tsika izao e. Voalaza mantsy fa manodidina eto misy an'izany boaty izany. Fa tsy adin'ny lorovany tsy miseho hoe tanavina tambahoaka sika fa sao dia isy anara roatra aty Tsy adiniko izany ka. Tsinjo ahoana? Retsy misy tovolahy maromaro misotrosotro. Dia ahoana? Ahoana izy ndao atonina dia oka vaiko natao. Ndao ary, ndao. Salut daholo Kaize mba miodikodina alina dia mba mahita anareo dia ohatran'ny mba manatiny. Fa tsy misy revoka gratuit eto aloha. Tsy revy aloha no ilaina fa kamara mety aminareo e. Fa nareo mitsamo marery angano. Ohatrany mba amin'ilay be no mahita anareo makatsy le mety dia aleo mba manatona ho ako. Aize eto aloha dia avy eo any amin'ny boaty raha andeha nareo e. Ka lalana ray mihitsy nge zany ny zorantsika e, tsisy olana. Ka mbola misy akamo mbola andrasana aloha dia eto mipoint eonana. Ay, ka zao zany aloha misy ray alina andraisana anjara amin'ity revo ity dia ahoana? Way, milay be zany e eto aty. Oltiry jela melona vera roa dia tsaky avlio any reto akamaboniny reto. Tsy asiana kosy fa tonga dia parsilaka e. Sure, lay. Ohatran'ny ala amin'izay izay mitsamo rizy mitsamo ka zay koa hiara-ala aminareo ko sady efa moroamaraina nge zao e. Fa hono aloha aiza aloha zany nareo mitsamo no mivovo. Ohatran'ny lavitra be tsika no mivovo. Ka tsy lasa raha izany ahoana ka? Ka tsy afaka anatitra anareo raha lavitra be. Ty aza fiaran'angalarina ko. Tena amin'ilay koa zany adinareo zany mangalatra fiara. Fiaran-drabainina ihany lesy io dia ahoana? Sao dia mba afaka miforotra any aminareo aloha izay roa dia maraina moa dia voatra. Ahoana? Tsy olan'izany rabainina fa mandofa atrano fotsiny tsy olan'izany fa aza atao lafo loatra fotsiny e. Ka andao ary andao kiseria. Bonjour ndry. Bonjour. Ay tsara feo be toy izany ndry tsy mba nikozy mihitsy mantsy ndry alina fa hitako nandihy be fotsiny ka. Tia mandihy be mihitsy aka.
Sady rehefa hita mazava be zao ndry hita fa tena sipamanja kely a. Zany a, io sipanao io koa aza manja beko. Alina ianao no mahita azy de hoe manja izy fa iarinao izy rehefa avy eo de ho hitanao. Ay, ianao koa aza mifosa vehivavy eo. Ka marina kiny koziko a. Fa raha toa andry izao kosa aloha sipako a. Nahazo ihany aloha lerina azo andry. Zay aloha e. Fanaona be a. De zany ny arenako maraina be ohatran'izao. Aize, karaha izany ndao hinana vary amin'anana any an-tsena any. Ato manko tsisy mahandro kaly zany. Fangatsy misy vary maina. Zany zao no tiako hohaninako. Ka andao ary hitady. Andao fa tena naona be a zany. Fa inona koa to mahafalifaly anao mihitsy davanika? Voky ka. Voky? Zao ianao vao taitra. Torimaso re zany a. Hitako tena be loatra koa le tokany sotokoniko. Atry fa voky inona aloha vany a? Voky ihany na letsy a. Vary senakisoa ary akoho. Kay le ty. Fa taiza nisy an'izany ke ha? Taria lavitra be taria aloha vao nisy mpivarotra vary masaka e. Ary tao mbola tsy taitra ho ary sipany. Iza moa ny anaran'le bandy iny? Ohatrany tsy tadidiko a. Fa aiza aloha le re? Ka miresaka amin'le raha matotompotrano eo ivelany eo izy. Ay, taitra ny champion. Aiza ndray ny hoe champion e. Fa iza aloha ny anaranareo teo fa ohatrany tsy tadidy e. Samuel Leserbaina. Ary ny rareo moa zany iza sy zavy. Izy tsinjo de zavany a. Ay, ka zao tsinjo sy vany a. Alefa aso amin'izay aloha le hofantrano amenonany aty fa ohatrany tena mikredy be le raha bofy be tompotrano a. Ay, ka ohatrina moa zany no alohanay mitindray alina ity. Ka afaka mijanonjanona eto ninareo e. Trano any bandy any inge ty fa zany hoe fa tsy ampy efatralina ny ety. Enalina mantsy ny ofan'ity. Kay le de efatralina be zao ve no alohanay? Tsy maninona ky zany a. De tena hijanona eto nge zany zay e. Sura mihitsy ka. Ay, ka anty ary e. Tena efatralina. Oay de ty ary be vola be ny frérako zany a. Vola kely letsy reo Samuela. Inona ty? Kalma aloha. Aleo aloha anatitra ny reto vetivetika. Tsy tiako hiditra eto mantsy ny rabofy be iny. Ok ary. Oritsindro a. Ohatrany fetsy be le Samuel a. Kalma re, inona mampikorapaka andry? Tsara andry aza velo misy trano isitriana. Andao alaina any amin'le olona any ametrana azy le sakosy misy an'ireo akanjo ary aloha. De vidy akanjo indray fa efa te hisolo vaovao ka. Fa taiza ho andry aloha no nahita vola ny nanana vary senakisoa ary akoho zany a. Ka le Samuela no ny vidiko. Misy vola be koa netany amin'ny tany. Tena ty vola zany raha fa avy antitra. Fa ohatra ny andikely zay mitsamo maloha raha Samuela. Kasura ary. Zay, raha rivo zay miverina eo e. Ok ary. Ka manao ahoana ny mpanofa trano Rosy a? Mahafinaritra be zareo ka. Indrindra ireo zanam-bavy kely anankiroa. Sarika be mihitsy a. Kay ve. Ka ianao koa azahoany mahafinaritra be azy menakafiko. De ozy tamin'ny zareo hoe tsy ahita tompotrano toanao zareo a. Bertin ty koa raha andoka a. Marina kosa zany. Ary ivoaka nga ianao zany ka. Ie, ho an'ny nalakely any a. Jerijery zavatra any. Ay ve. Ka miandry ny soferanao zany ianao mijoreo io ve? Ie. Mbola naka fiarany amin'ny garazy izy e. Ka mazotoa Rosy a. Za andeha hanao baskety any Mahamasina any aloha e. Ay, rehefa sabotsy toy zao zany nareo manao baskety foana. Ohatray. Ka mba hijery nga Rosy amin'ny herineny io ka. Tsy de tiako loatra zany fa mazotoa ianao ka. Misaotra raha fa lasa e. Ka manao na rizy roa kely a. Fa zao aloha e. Sao de mba misy vola kely aloha any fa tena tapaka mihitsy mibandy. Ohatrany tsisy sositsontsika. Aiza. Ozy. Nareo aza vao nividy an'iny tenisy milay biniko. Ka iny ary efa tamin'ny herinandro ny vidinako. Zaza tao an'izany koa sarangaty revi ty a. Tena marina zany e. Ny bandy ary mba manome vovo anareo ko. Fantareo nefa mipitsika olon-dehibe nareo mitsamo reto. Ka tena tsy misy kosa nge atiry Samuel e. Marina aloha zany. Zay ary efa mila tsy sakafoko. Aza mba mandainga eo rangandry a. Ozy. Nareo mitsamo maza koboka eny am'izay makeny foana. Miaraka amin'ny vary be sy lokiny roa misesy avy. Ty aloha misy real de oka zay ka tena oka zay. Fianao kosa rangaza de manararotra ka. Aiza, tsy manararotra zany ny bandy fa tena tapaka de tsy maintsy mba mangataka e. Kiala sipy ty tsy mbola mipotra mihitsy hatramin'izao amin'ny sifra. Ary iny zany ny sponsornao a. Drais,
Vidiana lafo angizy ho bandy bogosy be zao hoe izy no te ayoko ka valina zay aky de tsy maintsy mite amiko izy tena amin'ilay kosa zany adinareo zany a tezy teo va ny hafa mipetra tsara inona koa ny raraiko an'izany ka malahelo kosa ianao raha lasa sipafa ny tsinjoa aloha ohatrany tena ipakely fa ilozako nareo mitsamy okey bainina ndoary mandrosokinareo inona ny vaovao ry taty Rose nareo vao tonga avy any amoron-dranomasina azy zao no tondra vaovaoko tena manonja be mihitsy le ranomasina ry taty Rose zany ve ka zay ve nareo vao nahita ranomasina de nisy akorandrika koa teny amoron-dranomasina ry taty hay de inona mba nentina ho an'ny taty zany ka misy voandalana tokoa nentina ry taty katsaka maitso fa tsy nahazaka betsaka zay ry taty hay tsara zany raka izy endra ane reto zaza reto re olona re eo aloha nareo da fa andray an'ity finday ity tsy maninona ka aza hitako ka tsy misy an'izany katsaka izany akory any mahazangany aza mivaky loha amin'izany ry fa rehefa valy izy de zay reo aza katsaka nangatana tamin'ireo olo patatra dadako tsika anga misy tsony mahady ariary folo aza ty nona mihitsy zao nareo reo nona mihitsy zay ry taty so fa tonga maraindray nareo ka andeha ary mividy sakafo maraina ny ray aminareo de ny ray mandrehatra afo anaovana lasopy aloha zany andro lasopy inona zany ry taty no atao paty ka efa ao anaty garde à manger ao mangalafo nosana dimy de ataovy amin'ny lehibe inona zany no vidiko ry taty ay mofo valo atody valo pâté 200 grammes avy amin'ny mofo ny dobera indray efa misy atao trano ka ay zay zany fa lasa taty ary nono sao adinindriny mahandro azy eny tompoko arono arosy izy ao areo ankizy ao aminao ao reo zanaky ny cousin mamy reo avy any manjakandrina ry zareo de manao vakansy taty zany avy any manjaka ry zareo de mba nivily kely ety mba nijery ranomasina hony fa eny fianakaviana eny Ambohidratrimo eny zany hony nivantana izy reo fa tena manao raharaha be kosa ry zareo ko zanaka ambanivohitra ankereo ry Bertin zay kosa aloha mampiavaka ny ankizy avy any ambanivohitra aloha ny fanaovana raharaha be fa hono nahoana tokoa aloha ny tao tsy maka-panampitsony Rozy leo ary Bertin ohatray zay tonga mitovy aretina daholo mangalam-pinana enao ty koa de zany daholo ve no nandroanao an'ireo mpanampinao reo ka aiza ve ka sosisy raiky lao no loka azo isaina sisa ny ao anaty vilany tsy misy loka hoanina raha koa zany de aleonao zany manakaramam-papiro trano fa ianao ihany no manokona sakafo zay mihitsy ka taty Rose ve mba tia mietsena tia mietsena ihany ka fa mba te hijery tsena eny Analakely any ve ndry sady tsy mbola nietsena tany mihitsy ay miomana ary nareo mianada de etsena any sika telo mianaka rehefa avy misakafo de mba hividividianana kirasy akanjo any nareo da tena mahafinaritra mihitsy ane nareo da reto misaotra taty Rose ianao koa ane tena mahafinaritra be anay misaotra andreo fianakaviana sasany mpanankarena ianao tsy miavona tia manome sy tsy mety tsara velatsy mihitsy zany ndray de nitenena ny papanay anay zanany rehetra kiry rivany ny hoe mba hoe tsy hanao tsinotsinona olona zany na izy na izy de nataoko tokoa zany ary za ihany ane de mahatsapa fifaliana rehefa avy nanao andreo rehetrarehetra reo tena mba hianatra n'izany toetsainao zany koa ary taty Rose nosoa ihany akiny no anaro zany mihitsy taty Rose efa masaka ny sakafo trika efa ambola tabatra ao daholo ay misaotra letsy andaoka i sakafo ry vany tsinjo ahoana tompoko etsensika rehefa avy eo de hividianany taty Rose akanjo sy kiraro tsara be nareo da misaotra taty misaotra betsaka atao zay sakafo efa nona be mihitsy tatinareo zany ka aarika izy rakisy ny Bertin akizy ny aranaloha taminay teto izy dokotera mahay manahoana tompo faly mahafantatra anao dokotera ay za koa faly mahafantatra nareo dahakely ka fa kilasy fahafiry moa zao nareo reo samy anala BPC amin'ity zao zay dako zany tokoa ve de aty tokoa moa zany nareo nianatra eny Ambohidratrimo ka de ahoana tokoa moa zany ny fisiratanareo anarany
Tsy efa afaka herinandro sa tapa-bolana dia hiditra ny mpianatra. Afaka tapa-bolana ny anay fa ry dadatosiny ento daholo ny andraikitra an'izany. Tsara koa izanyko. Fa rehefa misy ilainareo dia mitenena foana amiko e. Eny Taty Rozy, tena hiteny tokoa izay raha sanatria hoe misy tsy ampiny amin'ny fianarana ika. Dia toy izy foana ny fahendrena ry izy mianadahy. Eny tompoko. Dia mianara tsara daholo koa e. Arono firy taona moa izany nareo dareo ka? Za 20 taona dia vany ahy 17 taona. Ohatray, mifanaizana izany nareo? Fa ono tokoa, firy tokoa moa nareo ny mpiray-tam-po? 7 izay, 3 vavy dia 4 ny lahy. Zandrinay daholo izy 5. Hay, ianareo tokoa moa ny vavy matoa lahy matoa. Ohatray. Ndery vany ahy mitady goûté fa dia variany resaka teto fotsiny isika ka. Eto aty kely io poketrako io dia ilay mahazatra e. Ohatray, ino izany ry Rozy a? Gâteau rery Bertin izany koa ny tena tian'izy da. Dia asio pizza 2 fa misy an'ny Bertin aky io a. 2 be zao? Bertin ane solony kely dia ampy azy e. 4 be zao ane sika no hihinana an'izany ry Bertin e. Gâteau, pizza. Tsy dia tia sakafo ny dokotera io ry Tsinjo a. Zany ve? Amin'ny fidy izay tokony hohanina le roa dia mba mandanjalanja ihany koa e. Inona izao no tian'olona zaina amin'izany ka? Ka tonga tsy natsona. Ary tena lasa mizesta be nareo mitsamona izany. Aiza kosa nareo ve tonga namana vao mavomavo e? Karaha namana hitondra vola moa le somanely narobay. Vola foana koa ny Samuel. Ohatray, avadibady io ipitolokala kely ty aloha ny lela. Vola ihany zao. Ka ahoana? Inona ny anareo mitsamy? Hijalona sa andao? Miankina amin'izay fanarahana ihany io ka. Vovon-dra Samuel andray lesy dia midanadana ho an'izay mpe-hofatrano aminy a. Fa aleo kosa mba zaraina amin'ny sasaka kosa aloha ny mpenay e. Sure, raikitra izany. Zay mihitsy ka. Fa tapa-kevitra ny hijanona eto mihitsy ve sa? Dia aiza tokoa aloha ny fidiram-bola anareo reto e? Samy zanaky mimpanana izay roa e. Zany e? Dia mba teo libra izay dia mba manao an'izao. Mazava ho azy fa raha-bovy sy rahabainay avy ny fidiram-bola. Ka mitovy izany tsikako. Raha hoe ny abehan'ny tranonay tsy tokony hanofa trano ohatran'izao mibandy fa mamy be le manao izay tiana dia tsy maintsy manofa e. Sady misy pasponsor koa dia milamina be raha Samuel. Dia aiza aloha izany no asiana an'ireto akanjonay reto e. Tsy foy ao anaty armoire ao rangahy. Fa aza esorina amin'ireo sakosy ireo fotsiny e. Hono Rozy, oviana moa ianao zao no nilanja farany. Tsy tia milanjalanja zany ahy e. Fantary fotsiny aloha hoe tsy mihena io. Tsy mihena tokoa fa vao maika tena lasa ngeza be ha. Fa izao ny tsy fantatrao e. 2 taona fotsiny ange ny elanelantsika e. Za nefa zao 9 kilao. Fa ianao io zao tsy efa ho avy 3 eny amin'ny lanjako io. Bertin ty koa za koa ve dia isy an'izany e. Rozy a, to tsy maharototra anao mihitsy ane Rozy tia angeza anao tsy mijanona ty e. Ka efa zao mihitsy aza ka ataoko ahoana e. Rozy a, tsy mety zany a. Ny sakafo hoaninao no vao maika mampitombo be anao foana toy izao. Tsy miafiafy mihitsy ianao. Tena diso manara-pobe aza. Nefa tsy toy izao mihitsy ianao. Asa 5 taona lasa ane zay e. Za ndray aloha ry Bertin dia tsy miafiafy izany a. Ka mba hena kosa e. Ninona e? Ireo zava-pihinanao e. Ohatra hoe raha mihinana hena antsasakilao dia atao fahefany. Raha mofo roa dia atao tapany. Ny dibera no atao amin'izay. Dia dite fa tsy ronono velona kosa e. Tena any amin'ilay fotobeny mihitsy ane zany no atao trambony. Rozy a, dokotera ane no miteny aminao hoe mila manao régime ianao izay ihany. Aleo diniana zany e. Tena dinio tsara mihitsy kosa aloha e. Manona koa le miresaka teto ka. Dia anao goûté indray zany. Kanona ako. Dia inona zany no ataontsika zao e? Ka tsy maintsy mody fa inona moko? Ny vola efa laniko. Le Samuel iny ihany zao nandany an'ireo vola azo tany amin'ny Roseby. Sy efa vita zany kivany vola efa laniko ve verina tsony ny lazy nyondry e. Dia inona zao ry Tsinjo no anaovan'ny dada sy mamantsika rehefa tonga ny ambanivohitra? Sy nga zany eritreretina tsony kia. Fa za kosa aloha tsy te hijanona teo lasa mpangataka na mpangalatra na hoe mpitsindroka zorotiry zany marina. Iza koa moa no teo amin'izany e. Fa mampalahelo dia tsy maintsy mody amin'ireto kapy reto iny zany tsika. Hitako. Satria ireo zany nentina niala tany dia ireo ihany koa nentina miverina. Ka satria tsy maintsy mihinana tsikako.
so ihany aza nge fa misy an'ireny namidy ny sasany moa dia nangalarin'ilay samoela tsy misy ilaivana azy iny raha za aloha dia tsy tiany iny vo mafy mihitsy izay sipan'iny sady ampijaliana mbola miantoka an'izay sitrapony rehetra izy ary nahazakako ianao ndray tiany sorena andeo hitady fiara amin'izay hitondra antsika any tanàna enga ane ka mba ho tojo ny zilibe aka entana ty tsikako ary avitaiza ianao zany Rosy tany amin'ny dokotera dokotera fa hono ahy moa ve tsy dokotera azafady ka le latsalatsainao mihitsy ny tsy tiako ka andatsanao ahoana moa Rosy anovevitra anao ny tanjoko 120 kilo azy zao mila manena tena be mihitsy ony afaka manampy avy Bertin vonina nanampy anao mihitsy ahy mpinamana hatramin'ny fahazazana itsika Rosy misaotra ary Bertin tena namana marina ianao ka ianao ihany ko de inona ary zany ny tokony ataoko dia nizao fa tena marikoditra be mihitsy aho ary lazain'ny dokotera teo ny vokadratsiny ny atavezana diso safa oatra ay arako zao fotsiny Rosy arao tsara fotsiny torohevitra omeko anao diaienaingany ianao tena ho vetivety tokoa ve eno fa tena miankina amin'ny ezaka ataonao nefa tena ezaka be ary Bertin te ho lasa 45 kilo aho zany zay ka alefa Rosy aza mijanojano zany aingany ianao okaloka alefa tena maniny vita firy Bertin marina Rosy aza akivy ambony any ianao Rosy te hiaina mihitsy ve ianao io azakazaka kely fotsiny te hiaina tsy vitako ka ianao tokoa ao ary eo ary aloha maka aina kely aloha dia aveo manohy indray eo aloha maka aina kely ary aloha ono fa tsy ampy le manena an'ireo sakafo hohanina sy mihinareo hany mata ary Bertin tsy ampy zany Rosy tena tsy ampy zany tena manena sakafo vitako ihany fa ty miazakazaka ty sy nitoy zany tena tsy vitako mihitsy marina enao ty ka zao Rosy le vatanao tsy mba nampiasaina mihitsy nge ny mahatonga an'izany menaka no mibanao anatinao azonao ve zany dia zany mahatonga anao vao mihetsika mafimafy kely dia reraka tsy maharay vatana satria manohitra anao reo menaka ao anatinao azonao ve zany efa nahazo laka mihitsy anao dia tsy te ala satria rehefa mampiasa vatana be ianao dia mialo reo menaka tsy ilainao aminao reo azonao zany dia giazany menaka sy ny tavy zany zany mihitsy Rosy zany io andao indray ary sitony kely aloha Bertin angena ary firy hitanao tsara izy teo 118 kilo nefa nge dia efa 7 volana be zao ny aretana ny mafy sy ny mangidy indrindra nefa dia rokolao fotsiny no ny hena kely Bertin Rosy aza miteny an'izany ianao tena tsy ary aza mora kivotro moa mety efa zao mihitsy zany no toe-batanao ka elaela vao mihena dia rehefa mihena be avy ao dia tratranao ny 5 kilao fantatro nefa manambony saina foana ianao atray misaotra fa kivy ary Bertin miareta kely aloha Rosy fa tsy mety zany aleo ody ary Bertin sa tena vizana be azy zany aizaka dia tongotra roa tena kivy mihitsy Rosy ka masaka loatra atao an-tsainy koa le hoe hena vetivety dia raha tsy arak'izay le izy dia zao kivy be zao izy nefa dia tsy maintsy manampy azy foana tsy avelako amin'izao izy ka eritrereto kely any eritsinjo iny ty vola be iny ve dia andray antsika tsy ariary reto orvany enao mihitsy nge milaza fa ohatrany tsy tamanatsony amin'ny fahatranany ambanivohitra jereo be voka indray zao mama tsika dako lasa tsy rarain'izy ireo tsony no isika nitsoka taty teo reny tsy navela ianatra tsony koa tsika fa efa zaza madita ontro dia inona ny fandraisan'izany amin'ny tengo teo ka tsotra zany vany makao amin'ny samoely tsika sindry mindrana akanjo sokoraro raha izao lototsika izao mantsy tsy afaka ho any amin'ny rosy be tsika marina tokoa zany tena manaiky anao ary tsinja zokom-bomanga tokoa ianao andao ary sady efa ty akaiky ty ny tranon'le Samoely ka tsy nataotao foana koa nge ny anarako mitsinjo lavitra mahatsinjo midiko indray le mideadeaka hitako marina zany ko ohatray
fa ahoana marina fandehanareo mitsamo reto ha zao le tsary Samuela zao totra ny avy mifampitolona teny amin'ny tany le aza ka nisy nanindraka lety zay tany amin'ny tezaka tany mantsy zay de akanjon'le olona ambany antranay zao nytony anaovanay tongotra zany ve ka tsy very dolo ve zany ny vola le aza tsisy tsony mihitsy tsisy fa zao le tsary Samuela ahoana indray mba ampindramin'ny akanjon'ny lalo za de vanyamba meo ny akanjon'le sipany lafa raha mahaloto be ohatro zao ngely ty tsy ho tafiditra any ambovy mba hoe akavola tsy olana lesandry bainina fa zao ny kozikolla ho faina fotsiny le mbala tsy olana koa zany fa rehefa viany zay de manambola be oke retsy dolo ny akanjon'le seriako aiza fidio zay tindry am'ireo de ato ala makazery venila tsy misy afa-tsy ohatran'izao daholo ve ka to zao dolo ekiny akanjony sa tsy foy vany afa aza esana aloha zany anao viany dolo kakeo ary tohatra misy tsikoko mariny le zany vany mety ny tsikoko ny tompon'ireo akanjo reo izy zany ko sy mandeana kimandry vetivetika mandeana ianary vany ary de tandre misao manao fanomorona eo na de zany azy vany fa ahoana ky ty fomba fitafindry ity marina tsy kesa iza de hitanjaka ohatra mba nandramana fotsiny tiry taty Rozy tsy mety ve ka zangy efa miteny taminy taty fa mba hoe te hanandrakandra anao ty zandrotro tiako ity mihitsy misy lambahoany io asisikina fa tena diso mitanjaka loatra ndrika marina tokoa zandry taty tsy hanao akanjo ohatran'izao tsony ka ka manao anao mifianaranareo any mandeha tsara mihitsy ry taty zany misy fanantenana no afaka mihitsy loha am'ty tsara rehefa misy fanantenana ka fa zao aloha ry taty ny antso tany amin'ny dadatoanay any ambanivohitra papa mararo n'le zandrinay any de toa hoe ho tapahana ny tongony fa maninona ka misy maratra nefa nafeniko efa grave be vao hitany mama nefa tsy misy azo atao fa tsy ny hoe tapahana zany ve nefa tsy ampony eo am-pelantanany zay indrindra sady ohatrany hoe fa nivarotra ao am'rosokosoro de mba miangavy zay fanampian'ireo avany enjana be zany tena enjana ry taty de entina ty ve zany izy ohatrany hoe entina ty tokoa de ohatrina hono ny vola ilainy eo am-pelantanana aloha zany misy fa ohatrany hoe milaza am'ireo fianakaviana fotsiny de zay tiany mihitsy lavina tsisy olana mihitsy ka vola be no tsy maintsy ilaina am'izany zay tokoa aleo fa anome ray tapitrisary ahy angamba ampy amin'ny fikarakarana kosa zany ndray rery taty Rozy oe tena goavana be nge zany ataonao zany eny misaotra be deabe taty Rozy misaotra mihitsy fifaliana ho any manampy eny fa na de tsy mangataka aza zareo fa tsy janona ty zay taty fa rapitsy mbola hianatra menara tsara tokoa fa ereto eto misy vola kely ataonareo gote iny omeko anareo misaotra betsaka rery taty Rozy tsy ho voavaly mihitsy zao ataonao zao marina tsy mila valiny ary izy da fa endre tsara fotsiny zay de mahafaly marina tokoa zany Rozy efa midimy ane zao aiza anao Rozy betakotsy Rozy tena tsy andeha kely ary androany manao any ianao manaona Rozy fa tsy andeha ahony tena aleo rapitsy fa tena vizana be mihitsy azy zany Bertin tsy tokony ajanojanona ane izy ty Rozy vao maika azo vahana ny tavy tena oka mihitsy aloha ny androany ka mariny jereo fa rehefa mijanony ianao androany de hitoy foana zao andomo Rozy rapitso ka na malaina za am'izay ezaka be mihitsy mariny ka maninona raha izao no miezaka kely mazotory enao ry Bertin za ane mazoto foany ka andeha zany za mbola akaina kely ka eny aliko lasa de inona zany ataotsika rehefa lany reto vola reto vany raha hoe ho any amin'ny Rozy be aloha ohatrany tsy mazoto antsony za koa azako raha hitapitrisany reto volany meny atsika eny fa ny tsara fotsiny aloha de hidada tsy sa ho any amin'ntsony no ninatra satria de vola be koa nge ny meny any dada hoe evota tena saingy de lanilany foana zao ny fahantrana ny teo ihany ny teoko
Ka na izany aza dia za koa aloha tsy tia karary any amin'ny tsony. Rehefa lany indray ro volo reo dia mody. Fa amin'ity asiana ambiny atao sarandalina fa tsy laitra ilay teoko. Ino zany aloha? Najan'ilay fiaran'ny zalahy sasadalina fa simba ilay fiara efa fanary iny. Grave iny ko. Tamin'ny romarina vera nga vao tonga tany an-tanànako. Dia tsy io tsara ry mivola ary tsinjo ah. Eny. Ianao mantsy mitana azy. Fa tena fahadiana no mampiseho an'ireny an'i Samuela. Tsy vianan'izany tsika ary zany dia mamba mahita vola ka zay mantsoko. Faly toloram-potsiny ny dala. Petrapetra-potsiny tsy mivako loha. Ka misy mahamesy manaritra ho azy foanako. Fa zao tokony tsy vidividy akanjo betaka tsika fa aleo rehefa misy an'ilay toroa avy isolon'leto dia ampy. Amin'izay koa tsy lany ny vola fa hoentina mitety boaty sy ireo toerana mahafinaritra maro. Izay mihitsy ka. Zay no ataoko ia. Ka ahoana ry izy mitsamina? Ka izay. Ahoana? Mba asio rivo-kely any amin'izay aloha amin'ity lahady marina ity fa tsy. Ka zay roa aza eto zao vao mieritreritra hoe aiza nikaly fa tsisy vola tsoniko. Fa tena tsy reveko mihitsy kosa aloha le pasinareo mitsamina tamin'izao mahali iny. Ahoana indray? Nahita kama vaovao dia mipotsapotsaka nefa tsy hainareo fa bany tsy milay ireny. Ka ry le rony kosa angeny ny antoka ny rivotsika ao maly tontolo. Fa aza atao tsony lesiny ohatran'ireny zao kikina be nareo. Za aloha afaka mitambe zao amin'le rabovy be tompotrano ihany rehefa noany. Ka inona zany fa tsy andao any amin'le sipanamako ariry tsinjo noana be eto. Dia efa eto aloha ny fatrano. Eny hita foana zany. Fa andao andeha marina fa tena efa ramaka be zany ko. Ary aka toy ny varavarana io Ndry ohatray marina masoko ve ny mandro rosa. Izy dary tsy miaraka amin'ny jolamboto maro be retsy. Tena izy ka aleo anatonako iny andrekako hoay zany teny ratsy ataony reto. Sinjo tsy vany dokotera manao ny dokotera. Avy kely aloha nareo daty avy vaono maninona ty namana roa ve ireo? Tsy tena namanay ireo fa naman'le namanay fotsiny ka. Dia maninona raha mandeha mody fa tsy mijanona eo andao andeha tokory vany dote mbola izy ry ambodratrimo. Mandra-piony dokotera. Veloma dokotera. Mandra-piony. Tena mahay misikara be ny izy ta zany. Tena tafavily amin'ny lalan-dratso reny ka. Ahoana tsara hoe ry Bertin Ka izany vao tantarako anao zany Rozy Tena nahazo namandratsy le ankizy marina. Mafy ny Rozy mahazo ny ray aman-dreny rehefa maditra ohatran'izao ny ankizy. Indrindra fa aty tany lavitra aty. Tena mahazo vahana tsara izy ireo manao an'izay tiany ka marina moa. Ka tokony mba isaina ihany koa izy daka. Fantatra fa ny ankizy aty arivo teny ka enjany. Ka fa rehefa tia nandrakandrina koa zareo dia tafiditra. Hitako amin'ireo bavoko sy rahalahako efa mananjanaka efa lehibe ireo fa tena mijaly. Fa ireo ankizy manao izay tiany foana. Iry mahoro ve zany ny zanaka Fa ono Rozy. Fa ireo ankizy amin'izao ny Rozy ka be no maivandoa mora rebireby amin'ny zavatra avo azy. Be koa moa ireo mena maso ka manaraka ambokony fotsiny. Nefa fatan'izao nefa hoe ratsy le hitariana azy. Any amin'izy dandre zany ny saiko. Efa elaela koa zao zareo tsy nandalo. Sara nanao ahoana zao le zandry ny tapahana tongotra ka rehefa tonga aty izy dia mba teneno tsara. Tena ho teneniko tsara tokoa ka. Dia vao maika zany vao barazy tiany makany amin'ny Rozy beko. Ohatry ny paozin'olona tsy be tantara aloha le dokotera iny. Dia tsy ilaza ninina amin'ny Rozy be ve? Sady mety tsy tadidiny akory ary zao no nahitany itsikako. Be olana esandonga ireny dokotera ireny mony. Ka na ilaza izy na tsy misy ho any amin'ny Rozy be tsony koa aloha eo Ary iny zany ohatra mahavariana be anareo mitsamina zany. Mba mitazatazana letsy. Ka ohatran'ny tsy misy akama mainga hono ange androany. Efa araka izany ka. Ka hitsena ny serenareo zany nareo zao iny. Zay mihitsy ka. Eo ny trano fa any amin'ny amin'ny folo any zay mitsamina vao tonga eo. Ok ary sira. Lasa koa lahy mandeha any. Ndao hisakafotsika daka ndao mihitsy. Taraiky eo raha Samuel. Mieritreritra zao izy hoe tsy manam-bola tsika fa hoe mitambezo any amin'ny namana foana Ka nefa dia ena akososotrondro biary akosovorona foana ny lokantsika da isan'andro. Dia mihinana ny fotoana rehetra tiana hinanana. Aleo imehezana fotsiny.
Ary tena amin'ity toerana ity zany ny fivorivorindry zareo a. Mandainga mihitsy sy ta fa namandreo mihitsy ry zareo ka. Aleo aloha tsy taiko fa jereko fotsiny zavatra ataony. Zay marina misotro mivoaka. Dray zany teny maloto mivoaka ny vavanyreto hoe efa dia faly be daholo na lahy na vavy mandre an'izany. Dia inona no atao amin'izany ry Bertin? Raha zay ianao a mandana manatona an'ireo olona ipetrahana eny Ambohidratra iny zay ihany. Zany azy anga fantatro akory. Izy da koa tena tsy mandalo mihitsiko. Ka mety matahotra ho ary zareo tamin'ilay hitako iny. Tsy maintsy fantany hoe nalazako anao ry zareo miaraka amin'ireny jilamboto reniko. Raha mitoy anefa izany fiarahana amin'ny namana toy izany dia ho vomafana ry zareo e. Hivarina kady mihitsy. Ka zao ary aleo jereko any amin'ilay nahitako azy ry zareo dia asaiko mandeha aty aminao. Tambatambasy sa matahotra? Zay mihitsy ka, zay mihitsy. Mampalahelo raha ho simba sy varina kady daholo ny tanorako. Aleo fa sariana izay mbola amoromorony aloha e. Misaotra ry Bertin. Efa toy izao mihitsy ianao ty a. Tia manampy olona. Tsara aminao mihitsy ilay dokotera e. Zay aloha e. Ireo tokoa ary. Eto mihitsy ny tompon'ireo. Aleo fa atonoko eny. Tsinjo sy Vania. Tena io indray ny dokotera anjiry Vania. Tena andao anatonina fa jerety izy fa mivandravandra be. Manao any dokotera, inona vaovao? Dokotera manao nareo ka any amina roda zao no antenana izy vaovaoko. Ahoana mandeha tsara ve zao fianarana zao e? Ka mesarotra be izy eo dokotera. Fa zany hoe tena izahana foana aloha dokotera. Tsy moramora ane vao mahazo diploma ry izy menada e. Arono ovinona ro zao ny tany amin'ireo sy farany ka. Efa elaela mihitsy zao zay tsy tany fa dia variana mianatrako. Izy neto efa zatra be anareo e. Ka maninona nefa raha mandalo anareo rapitsoka. Marina mihitsy zany dokotera. Sady sabotsy rapitso. Tenena izy dokotera fa ho any tokoa zay da. Eny dia ataoko tonga ny afatra e. Ary maninona mora mody amin'izay e. Efa ariva ihany ane ity ny andro e. Sao dia tsy ahita fiara hodino eo nareo menadaka. Ka zany hoe misy namanay manana fiara zay mody miaraka aminay dia zay zao no andrasanay etoko. Izay raha fa andeha aloha e. Mandra-piona dokotera. Mandra-piona dia rapitso zany a. Tompoko. Tsy mazoto tsonoano zay dokotera. Ary mety ho aty zany dokotera miasa ka mahita antsika eto foana. Aleo raha nga tsy makaty intsony fa aleo miaraka amin'ny Samuela ihany a. Marina mihitsy zany zany a. Ary mivimbona akazo be ny akamako zany misy akama avany andrafin'ny fanena taminay dia nentiny tany amin'ny grande surface zay e. Zany ve? Ny olona ange tsy misotro ny adala dia karazan-tsakafo mividina e. Ary inona koa ry mampiritona be ansherian'ny laretra Samuela? Reny akinao taony rehefa maivandoa borosiny namany any ambadika any dia lasa be vava. Nefa ngefa goziko foana fa izy ihany ny vady be dia tokony hipetraka tsara e. Sao vao milaza hoe mampirafy e, katsaka e, voanjobory e. Ka misy manaborosy azy mihitsy zany anoany raha izany ko. Mety tindrikala omena ny anatany angamba dia apetiny amiko. Na hoe tadaviny zala tsy haiko hoe ahodina dia asiany sira. Fa eto telo mikalo anina fa mitady hafandray e. Sady ny sipa amin'izao mipe-baly doly. Za kosa aloha tsy hanao an'izany a. Andry hafa mihitsy kosa aloha vany a. Fa ohatra misy kozy anontaniako teo hoe ahoana ka? Nareo mitsamoreo ve zany tsy mbola niady mihitsy e. Ohatra ny efa ela ihany ny arahana teto fa tsy mbola nahitanareo mitsamy ohatra ny tena kobaka zany. Indray aloha dia tsy mba mifamaly zany. Fa nahoana mihitsy ary. Io mila mifanarara fitsaina fotsiny Samuela dia fa zay a. Ohatra milay kosa aloha za amin'ny tena misipasipa tsy miady sy ny famaly zany e. Fa avadika aloha ny resaka e. Dia tsy mba mandingana any an-taninareo mihitsy ve zany lahy io ry Samuela? Mandeha any ka. Fa ahoana ka? Fa dia tsy maintsy hoe gidra foana aloha miandry indrindra rehefa hoe nakatsy mihery zay a. Makatsy mihery hono ka rehefa mangataka tsy mahazo aky dia tsy maintsy makatsy mihery. Ny aloha le vao gidagida ny tena tsy zakako e. Mahatonga andositra mihitsy. Ka za indray sady mitondra ny miala tsy dia alala ninininy zany e. Ary tena mahavoky be aloha rehefa sakafo e. Tonga dia tsy mihinam-bary intsony zany tsikako. Dia lasa mandainga koa ve reny ankizy reny e? Tena misy antony mihitsy matoa tsy sa mandeha aty ry zareo rosy. Marina. Inona moa fa zay no tiany e.
Dia tsy mba toantsika ny ankizy ankehitriny ka. Isika nianatra tsara, maka toray aman-dreny. Eny e, misy ihany ireo maditra fa tsy mirongatra be ohatran'ny amin'izao. Sady ny mahatsiravina, kely dia manao sipa. Atahorako efa ho amin'izany koa ivany ahy iny. Nefa iny mbola zaza vao 17 taona e. Tsy maintsy ho zany ve? Raha ianao ny Rozy no mahita an'ireo namany zareo zany ka tena ho kivy avy hatrany. Zany. Kisy dako manao ny ataon'ireko, mifoka, misotro, teny maloto mivoaka ny vavany moa amin'izany dia dray. Tena mahakivy tokoa raha izany ka. Bertin. Ahoana izay Rozy a? Hijanona kely indray ara-pitsy maraina. Io indray Rozy, io indray ianao a. Ka ohatrany tsy mety miena mihitsiko. Toa za foana mivizana. Efa mba 700 kilô kosa ne ianao teo e. Dia raha hijanona indray ianao a, dia ahina hiakatra indray io efa 700 io. Ka tena reraka ary Bertin. Tena marina e. Mba niaritra kely ry Rozy a. Vitanao foana io raha ataonao an-tsaina ilay hoe te hiena be ianao. Azonao zany? Tena efa ataoko an-tsaina be tokoa zany. Ka nahatonga nanao an'ireny ezaka rehetrarehetra reny. Dia aleo raha tsy tapatapahanako. Ny sakafo zao a tena vitanao ny manena azy. Fa tsy ampy fotsiny izany hoa fa mila manitsana ianao izay ihany. Ie, anitsana fa aleo tsy rapitsy e. Endray ary koa. Ireo jilamboto be ireo no naman'izy Menada. Rekako. Jereo nge ny paozin'izy reto. Izy sy ny fomba fitafy ary ny etim-bolo amin'izany. Ary tena tsy tazako eo mihitsy izy da. Ary mbola misy ankizy vavikely noho ivany ihany io izany e. Jereo ngery e. Dia tena mijaly sy miferinena lava zao ny ren'ireo zaza tsy ampitaon'ireo ka. Nefa efa ho amin'ny 9 ariva mbola tsy hahatrano foana veko. Dia mety mba hoe tonga saina ve izy daka tsy niaraka tamin'ireo intsony e. Kaneka mba ho izany Rozy a. Na mety matahotra zareo amin'ilay hitako foana tety dia tsy sako. Misy any mora tonga saina ireny ankizy ireny Rozy. Fa te hiona amin'izy da reny aho ary Bertin. Ka ny eny Ambohidratrimo anie tsy hitanao koa ka manahirana e. Mieritreritra no any Manjakandriana aho anontany an'ireo ray aman-dreny misy azy taty e. Toa te hanara-maso azy ireo akaiky aho mantsy. Tena hevitra mety aloha ny ianao e. Fa hono a, hitanao angany misy an'ireo avany any Manjakandriana ka. Ny andre aloha mba hitako tsara ka. Ay, ka aleo fa hanaraka anao any ako. Tsy aleo ve amin'ny sabotsy zao sa? Tsy maninona e. Dia misaotra melory Bertin. Ary andao amin'izay tsika hody e. Tsy mba tia mitsangatsangana amin'ny andro hariva angaha Rozy ha? Raha hoentinao mitsangatsangana kely ve moa aninona moa zany e. Andao ara fa tsy maninona e. Tena zao no tsy naposiko ry Bertin a. Ay efa zaza maditra sasy izy da reny. Ary lainga daholo zany lazay ny rehetrarehetra reny. Ty zandry no lazainy fa hoe tapatongotra. Ay lainga be. Loza. Fika nety angalana vola be tany aminao fotsiny ange zany reny e. Tena takina fotsiny izy mivady raha nandray hoe tonga tany amiko izy day e. Ary dia mivenjivenjy fotsiny ao arivo ao zareo roa fa tsy mianatra akory. Lozako. Ary ireo hoe fianakaviana eny Ambohidratrimo tsy fantany akory zany a. Satria mbola tsy nakany akory izy da. Tena efa lasa lavitra ny toetsain'ireny ankizy ireny Rozy marina e. Mampalahelo reto ray aman-dreniny. Ary tia filazany zareo hoe efa tafita be ry zareo aty nefa hay izay eo. Mba honena aza ny mijery azy menakafy fa tsy nahavanona hono izay nataony e. Ary fa inona moa Rozy nahatonga anao ilaza tamin'ny ray seren'izy da hoe entina any aminao izy da raha vao tonga ty indray na raha hoviana na roviana. Dia avela amin'izao fotsiny ary ve izy ireo e. Ka mila toroana hevitra tokoa aloha e. Ka izay mihitsy e. Sady te hanampy an'ireo ray aman-dreny indray ahy e. Hay ve toy izao ny fiainan'izy ireo aty e. Ary zareo marobe nefa trano kely efitra roa fotsiny amin'izay tsy lehibe akory le efitrano e. Dia nefa koa dia voateraka kely ny renin'izy Menadako. Dia misy tokoa ve ny olona tena mijaly sy miafy e. Ka misy koa anefa n'ireo kamo. Dia rehefa kamo miasa na mianatra dia fahantrana ny vokany e. Fa tsara aloha ny ataonao hoe indrindra hoe anarina azy Menadako kosa e. Tsy maintsy ataoko izany e. Tena matsiro raha mpate izany fa efa ela tsy noana tokoa. Aleo mihinana foana ary to. Tsy mety vokoko. Aiza ve ka 115 kilo foana. Aleo hoanina ny hanina e.
Fa inona ny tena mahatodina anao amin'izany Rozy a? Efa ray volana anie zay ry Bertin dia tsy verina intsony any ambanivohitra very zareo? Ka mety mbola mandany ray tapitrisa ireo a? Mino ahy ianao fa rehefa tsy misy vola intsony eo am-pelantanandry zareo a, dia na ho tonga eo aminao ireo a, na hiverina any ambanivohitra. Raha izany moa maninona fa ilay anaonao foana no lozako. Ny namany iarahany mantsy ianao zaza maditra daholo ka sao dia hivary lava amin'ny zava-dratsy ry zareo e. Ka zao no ataoko Rozy a. Rehefa mirava miasa a, dia ezaka ny jerijery azy ireo rehetra indray ary aloha e. Nisaotra mihitsy ry Bertin. Dia ahoana amin'izay ny aminao tery aloha e. Toa hoe miverina amin'ny sakafo be indray ianao a. Ka rehefa tsy tahany izay vokany dia aleo mihinana ry Bertin. Zavatra hafa mihitsy zao nefa noetreretiko am-pianana tiny. Ka inona izany Rozy? Sady hitako fa tena omby zany a. Ka lazao hoe inona izany tso? Aleo aloha tsy ho lazalazaina e. Sao ho laza hoe ho adala ianao. Fa nahoana kosa ny iverako anao adala raha manao an'izany e. Fa inona aloha le izy? Tsy tiako hiparitaka e. Aleo ho asa amirery aloha. Eny ary fa dia aza manao tao foana fotsiny a. Tena sao dia efa misy fahavoazana ary ny sain'ny Rozy io e. Amin'ity izy matavy be tsy mety miheny ity dia miretirety. Sady izaho koa toa lasa tena dodona ny tady fantatra azy menadako. Nefa tsy mampaninina aloha ny anao an'izany e. Mino fa tsy te hanafay azy menada angamba izy fa tsy milaza amiko fotsiny. Dokotera? Tena tsoroko ny marina fa tena mitady anao mihitsy aho. Efa herinandro aho zay no mivenjivenjy tetsy teroa mitady izay toerana mety ahitako anareo da. Fa misy inona dokotera a? Ilay izy aloha zavatra mahasoa anareo e. Avy amin'ny Rozy a. Zany ve? Andao andro tonga. Andao ary andao andro. Ahoara midira ato anaty fiara ao midiraingana. Sady mba hitaingana fiara mihitsy. Dokotera? Ahoana e? Maninona aloha raha mba hividianana mofo kely eto zay fa tena ohatran'ny nona beko. Mbola tsy nodiny sakafo mantsy zay. Zany mihitsy dokotera. Ino a? Mandehana sy aloha mividy etsy e. Ty, ino vola. Dia mofo roa dia asio lasary a. Dia mba mitondra azy io kely anankiroa antsio e. Eny ary vetivety aloha. Misaotra dokotera. Tsy misy isaorana ke izany a. Zay kely mba azoko ataony e no ataoko e. Efa zava-dehibe ary zao ataonao zao dokotera. Dia mialatsiny aminareo da aloha fa dia gidragidra no mitsenanareo any. Iny any tsinjo. Anaingy izany tsika e. Andao ary misaotra dokotera. Ndray tonga sonareo da. Eo petrapetra fa inona ary ty miafafy ty e. Tsy hoe afafy zay ka. Tena tsy noetreretiko zao fahatongavanareo zao a. Fa raha zany dia efa niomana tamin'ny sakafo be a. Sakafo be e? Efa nividianan'ny dokotera pain lasary zay ry taty Rozy a. Pain lasary fotsiny ve? Ndery apio pain pâté ry Bertin. Mba miangavy kely ianao androany fotsiny. Maniraka zoky re. Tsy maninona e. Eto ty ara vola e zafady. Ty pain pâté 20 fromage roa boîte dia asio jus roa lehibe. Dia mitondra saosisy 1 kilao sasany ampiana ny laoka e. Izy daholo ve zany Rozy? Ireo aloha vidiny e. Avy eo sika efa mianaka voaboaka ny mihinana tsakitsaky sambosy e. Eny ary. Fa inona mihitsy raha ny tena tiany Rozy atao e. Za zao nihevitra fa hiteny mafy avy hatrany izy. Haiko mifanohatra amin'izany ko. Voky tsara daholo ve nareo e. Tô mihoatra aza ry taty a. Ka andeha atory amin'izay ve zay ry taty a? Fa mbola misy resaka kely fanaovantsika ry izy da. Resaka inona izany ry taty Rozy? Ino a? Mahazo toerana tsara aloha nareo day e. Eno tompoko. Manomboka izao a. Dia ato amiko nareo da no mipetraka. Efa nandeha tamin'ny manjakandrina manko izay sy dokotera e. Ie. Fa aza taitra fa resaka efa milamina ny amin'izany. Efa nomeko vola koa dadanareo hanarenan'ny fiainany iray. Ary nareo da tena ampianarina amin'izay. Na dia efa tara aza. Tsy misy tara izany eo amin'ny fianarany. Ay misaotra betsaka taty Rozy a. Mahakasika ny hoe ditra indray a. Taonan'izao. Efa marika hafantarana ny tanora amin'izao mihitsy ny ditra e. Ka tsy fanomezantsiny izany e. Ie. Ka tonga ho azy tonga ilay ditra ry taty Rozy. Misy azany ireo ankizy maditra mahafotsy volo tanoran'ireo ray aman-dreny mihitsy e. Nefa tsy tokony hankivy azy ireo zany satria mbola ho fotsy ihany ny volo e. Marina tokoa zany taty a.
Fa taty ve naditra? Mila lalovana ny ditra e. Mahazo tompony aza re ireo maditra satria mahita sy mahalala zavatra maro izay tsy ho hitan'ireo endry sy bonaika e. Eny e, tena zany tokoa ry taty, tena marina zany. Ao koa ireo hoe be famalinana ankizy sady be didy koa. Tokony tsy hakivy raha manao an'izany ny tanora e, satria raha be tsy miteny eo foana tsy ho fantatra izay heviny. Raha tsy be didy koa izy ireo tsy hataka-davatra mihitsy ane. Marina tsy misy diso mihitsy zany tenin'ny taty zany e, marina zany. Raha apititsika avy de mijery fianarana ho anareo da de vidianana kiraro sy akanjo lamodina tanora koa nareo e. Zay raka izy nde mamonjy ny efitrany avy amin'izay. Misaotra taty Rozy a. Tena faly zay manana anao ry taty Rozy. Tena zao ndray tsy napoziko a. Fa tena milaiky miaraka amin'ny taty Rozy. Milay be oa. Zao a sady miadana no afaka manao zay tiany. Libra tanteraka tsika sindry. Fa tsy ohatrin'ireny tany amin'ny dada sy mamy reniko. Miafy be nefa raha vao mba hoe voaka ny trano dia voateniteny sy voadariko afana. Sajery ane retintsika zanaka arivo tanteraka amin'izao paozy somary rovidrovitra. Milaiky milay e. Dia mirange zany dia afaka mandeha boaty sady tsy maintsy mahazo vola e. Izany mihitsy. Dia mipetraka atao aminao mihitsy ve zany izy da Rozy? Ie, zanakavana karina izy e. Eny e, tsara ny ataonao Rozy fa izao aza dia hividianana an'ireny fitafy lamaody loatra ireny zareo, indrindra fa ivany manova fisainana eny fiaingona tafahoatra e. Tanora ane izy ireo ry Bertin Kana izany ka mampalahelo raha tsy mitovy amin'ireo tanora namany. Eny moa ekeko zany. Nefa aleo tsy hanara-po tafahoatra e. Ianao koa mila miezaka amin'ny fietsara azy ireo. Ataoko tokoa zany e. Efa misy azy da aloha dia noko fa ho vonona hiazakazaka maraindray ianao Hita eo e. Aza atao an'izany re Rozy Zany e tsy manday e, fa tsy zao fotsiny e. Dia aza variana fotsiny e. Zao le efa niteneniko anao hoe raha vao mijanona indray mandeha dia mitohy be io. Mipetrapetra kely nareo da azafady Eny tompoko. Inoko fa manana namana nareo anoany e. Eny taty Rozy Misy mihitsy ka. Nisy ihany fa raha hoe tsy ilaina ny fandraisanay amin'izy ireny dia atsanonako. Tsy izany mihitsy ka. Fa zao no tiako antaniana. Misy tamin'ireny namanareo reny ve tovolahy e. Ireny mba bokosy papirafy be sy maditra reny e. Tena saika ireo akamaritra mihitsy nge zany taty Rozy e. Fa ahoana aloha e. Raha ihany ny laika e. Za fantatrareo ihany fa mbola tsy mahana sipa mihitsy ka mba mila namana. Sipa reto Tena misy tokoa andry taty Rozy ary noko fa tianao avetrany ny daly. Mpanataka be kanjony zany ry taty Rozy Tsy olana mihitsy aky zany vao mainka aza tiako be zany. Ay ka ahoana re pionina amin'ny taty zany zay banjay Zay mihitsy ka fa zao mba lamindaminy tsara any ny resaka e. Fa tatinareo aloha somary tsy pikana ihany e. Ka sao andositra eo izy raha vao mahita ako. Ay sy tonga dia ataovy an-tsaina hoe raikitra ny aminareo ry taty Zay mihitsy ry taty aza matahotra ianao fa hainay da mampiresaka tsara azy e. Ay misaotranareo rakizina amin'izany Afa mihitsy ngeza amin'ny paozinareo mitsamina izany e. Sy raha zao fa be saosy be koa any aminareo raha izany. Milamina aloha lahy, kalma fa misy kozy tena amin'ilay sy matika ity Kozy eno afandray zany. Sao dia mba kozy tsy milamina aloha zany. Rehefa ozy lahy voretra dia zay zany ko. Ka lazao renona aloha. Iovany Sao misy mitady bandy andro Samuela. Laha koa ty safarindresaka tsinjo. Zay mihitsy izy tsy reny Rozy tsara jereny reny fa Rozy be mivelatra be mihitsy sy ho fanazavana tsara ary lety zany letsy Rozy mivelatra be ve no mitady vady Rozy ny anarany sy mitady lehilahy izy. Oka aloha. Inona ny asany sy ny tantarany. Ka raha tsy eo amin'ny lavany lazy ve hiteny amin'lahy zay e. Fa zao tsy maintsy mifanaraka tsara aloha tsika eto tsy maintsy manome ampahany anay lahy fa raha tsy zany dia adaboko lahy. Fa tady bandy hafa zay ifampizarana aminay amin'izany. Zay mihitsy satria Rozy ny tompon'ny vola sy arena. Zay Sy lany laliana ry anina ny fananany izy mividy an'izao anay da. Zay da ahoana koa ty ritsinjo zao lesy vao tena tsorona amin'lahy pena dapiray-tapo zay ary kozinina ny rabainay zany Rozy be mpitady bandy zany. Tena hita fa fetsy be mihitsy nareo zany
Milay kosa aloha le hoe penadana reo e. Mba haitany fa sao dia mitady kôtikôty eo a. Marina mihitsy zany. Ka zany raha ikôty andry tonga dia 2 miliara fa tsy ikôty 0 amindry Mba haitany mihitsy ry anina. Oka aloha Samuela. Re ahoana? Ny anabaviko tsy adalainy lahy. Ka ahoana le resaka teo e? Ifaniaraka tsika sa ahoana? Inona ny hevitra lahy? Fanaraka ka. Raha sosy be zany vely tiry-bainina ao avela. Aza tany saina ny aratsiny fa ny fanana ny lazao amin'ny etsipriany. Hoe ahoana? Ohatra hoe vila firy, fiara firy, ohatr'inona volany any amin'ny banky, ny ferma any amin'ny dezaka. Misy mpandefa vola azy ve any an-dafy? Tsy laiko fantatra koa ny taonany fa rehefa reo no milamina dia zay e. Hita mihitsy ty hoe lehilahy vao vidy vola. Zany zao kimo malaza seria mamasosy. Tsy misy bandy araka aminao zany fotsiny eo. Tsy raha tsy vany a. mipehenao. Ka tsy vany ahy mihitsy aloha ny pe lehilahy zany e. Farandry kosa aloha tsy ataoko an'izany ka. Ela letsy zany ry Samuela. Izy efa te hita lahy dia ahoana? Fangah kosa dia efa nandefa piba be momba Maintsy nalefa mipibako. Reveko kosa aloha mipasinareo mitsamy a. Dia zao letsy ry Samuela. Apetraka tsara aloha ny fifanarahana. Zay hoa. Fa raha mitady hivadika lahy dia piba ratsy be indray no alefana ihany. Raha Samuela ty tsy mivady be le rano zany a. Rehefa zay dia zay. Ok, ndao ariko. Dia avelana iday resaka eo amin'izay ary nareo a. Zay mihitsy rakizy a. Aleo aloha zay resaka tsara ka. Mba mampime ahy koa ty Samuel ty a. Za mihitsy ka. Ty mampifaly an'izy rehetra manodidina. Dia ho sambatra zany eo anilan'ny Samuel a. Afaka misambatra mihitsy Rozo manana. Zany a. Fa ny anaranao kosa hoa tena tiako be mihitsy. Zany a. Mifanetana aminao mihitsy. Rozo mena midorehatra. Maty jerijery matetika. Dia ho avy matetika ty zany Samuel a. Arak'izay tianao mihitsy ka. Fa manenina aloha raha ohatran'ny hoe mipetrapetraka ty avy hatrany Samuel e. Aleo kosa ki rehefa vita ny mariazy a. Sa tsy vonina ny vadiky Samuel e. Atray, vonina mihitsy ny fosiny saina. Saotra ki Samuel a. Aresy moa mba horoa kely ny takorako fa tena faly be a Samuel a. Dia mba mena 2 alina rehefa avy eo a. Omeko letsy ry Samuel a. Dia eo arakiry Rozy a. Tray, tena ohatran'ny manoko toreponsy le aza. Ateviny izay tarery zany. Faly be Samuel manana ahy e. Rozy a, aiza indray no ahitako ny toanao. Sady tavo ny volony. Za koa tena faly mananao ry Samuel a. Azoko ekinana tsara ireo sandrinao sy tratranao boky nozatra be ireo ka. Fa jerena tao bokina fa mila toanana trano mba tena ho andrekinanao tokoa. Raha zany indray afaka miteny an'izay rehetra tianao ianao ka. Ka na dia hoe zao dia zao aza ve dia afaka manapotsaka vola misy amiko ianao. Ka ny malalako mila toanako tsara ka. Dia tsy 2 alina kosa nge zany ny tokony entiko mody any rehefa avy eo e. Eny lesy a. Ka sao dia mba mila orina kely ary aloha sery e. Ny tongotroko mihitsy ry sery a. Io oro kely. Merci lety Samuel a. Atovy ampy kosa reny Fa tsy maintsy mefono lahy isaky ny mahazo avy any a. Sady jereny voandroany fotsiny zao ny ona dia efa jereva nahazo vola be sahady Hitako ianao. marina Ka masamy. Samuela kibanda amilay a. Iza ny sipatsy mipotsapotsaka rehefa andalovany. Fa onalo ty ahoana aloha ny fahitany lany Rozy be tao e. Ai. Ahoana e? Tavo re zany. Miadana tokoa ka aiza moa tsy rozaroza dolo na tare na tanana. Tena enjana ality no ahitany boridana. Za koa fa inona ny lahy zany ko. Ka ny vola fotsiny bainina. Fa Samuela kosa aloha dia miala tsiny aminareo mitsamy fa tsy maintsy mifampitositosy amin'ny sipany rehetra ty amin'ny sisiny Zay adiny lany dia adiny lahy. Fa izy ny tsy maintsy atao lolaharana. Tsy azonao ve Tsy zany? atoro an'izany eky Samuela. Izy ny manome sosy be dia tsy maintsy izy ny priorité. Zay mihitsy bainina. Ahoana Rozy a? Manao hono Bertin? Ka fa ahoana fa iza daholo reny tanora mivezivezy ataonao reny a? Naman'izy dahy e. Ary ray ihany fa tsy maro. Dia ekenao zany na irona mandratsiny zareo reo aza a? Ka ino no mba namaniko? Ay ve, zay aloha fa andeha Rozy a, mba misy makitra kely ataona izay mantsy. Mazotoa re. Za miandry fiara eto fa etseny e. Mazo tokoa ary ianao e, lasa. Dia ahoana tsy bedy zany nareo ta?
fa be dia hoana koa e. Izany mahalalako. Soary zay vao tena libra. Rose be anie ka mampanara-po anay day e. Za mihitsy. Ka raha rotina amin'izany tsy miteny anay amin'izay tianay atao rehetra izany izy. Milay be mihitsy aloha le toe-tsain'le kala Rose be a. Zay mihitsy le tao Samuela, marina izany. Rose keliko. Ahoana kisa ery tiako indrindra. Efa tapa-bolana kizay ny rahantsika. Zany tokoa ve lesy? Ka tsy tokony efa mba matory aty aminao kosa amin'izay ve le bandy? Aleo lesy mba oriana kely a. Tsy mbola vonona? Ekeko ary satria tiako be lahy. Dia atory aty zany amin'ny saboto zao a. Efa hoe oka aloha zany. Eny ray ary. Fa aza atao ela loatra. Tsy ampiandraso kela zany ny tiako a. Sinjo, vania. Fa taizonareo dany tsy lody trano. Ka nisy namanaina natao mariazy dia tany zay ka. Dia maninona raha mba miantso e? Dia amin'ny manaraka zany miantso izay taty Rose a. Za teto a tsy natory ny taitaina be hoe nakaiza ihany nareo da. Fa misy sakafo ve aloha ao e. Tena ohatry noana be zay. Za koa ary noana be mihitsy a. Dia za ndray zany no anokona. Ka za koa aloha kamo be a. Za koa aloha e. Dia zay ataonareo hoe ny sakafo a efa ao miandry anareo mpanokona. Tena miova be Rose tia. Hita ho a. Hatramin'izay tsy be fanontaniana. Hatramin'izay rehefa tongotsika dia efa misy masaka ao. Hita hoako. Hatramin'izay tsika tambatambazana mihitsy. Tsy avelanao raharaha. Dia zao rehefa zatra an'izany tsika dia miova izy. Nefa za tena malaina ny anao aloha. Na za koa azako. Nefa rehefa tsy manao zao tsika dia tezitriziko manjary mitabataba eo. Matsiravina mihitsy aloha. Rose keliko. Ahoana le Samuela malalako tena tiako a. Tena tiatoko moa vendry ity ry seria. Tsy haiko lazaina sy faritana le tsy ny fitiavako an'lary Samuela. Fa teny kely monja fotsiny dia hoe tiako ianao ary tsy atakaliko nizanizy e. Ay zany havariako marina. Sambatra be azany Rose keliko a. Zay asambatra anao mihitsy ankeka ndraiky ry Samuela e. Ka zao aky Rose mba tia nana moto a. Viditsika raha zay za foana ny tiany seriko e. Zao dia zao mihitsy a. Ay kozy ve aky Rose. Andao arako. Andeha aloha atsony sy feratsika seria. Dia hoetiny lama eo tao mitsakatsakana foana amin'izay a. Faly a. Eny lisy a. Iza koa nitondra ny oetam-be io. Tsy maintsy moto amin'le somary kelikely reny ihany ny safitiako. Ary lazaina fa hoe io ny tiako amin'izay tsy atonona aniko. Erikala maivamaivany reny ihany amin'izay no entina misidisidina amin'ny moto. Dia ahoana le aza? Ka io izy io ko. Dia ahoana zany ny tokony anjaranay tamin'io nefa izay tsy mahay mitondra. Fa ngah kosa lisy na zay zavatra mba avidin'ny Siribe ako aza dia hoe zaraina foana. Efa mpanarakintsika raha Samuela hoe rehefa misy zavatra avany amin'ny Rose be dia mahazo apahany izay da. Sady modiny tsara vela ty hoe chéri be a chéri be. Sa mitady ampiaisona anay eo koa. Ka Siri kely ndray ve vorona be. Tsy misy famarina aloha zao vany a. Mila volontsika zay. Surare. Raso. Zany misy efatra l'argent de poche mibandy iny zao. Tratra tsara ty ry Samuelako. Nanataka anay foana hatramin'izay dia anay amin'izay zao. Ka miaro vasansa zany ny anareo reto. Ke raha fetsy loatrako. Zao tratranay amin'ny sangany lala zao. Tady dingely ty fa i Rose be dia miandry vava aty aminay ilaza hoe ino zao na izao e. Tonga dia tapaka hatreo ny saosy lara vao. Miteny mihitsy izy satria efa sendra-pamitaka ka nametraka ny fitokisany aminay da izy. Satria zahay mahita an'izay ataony la rehetra ty. Oka kosa aloha. Ahoana e? Tsy efa mba nanao an'izay mety kosa ve aloha mibandy hatramin'izay e. Mizara an'izay azo. Ay, dia mba hampio kely ary ty saosy ty aloha. Hampio kely mihitsy aloha. Lety. Ka raha ialina sisa ny aty ty. Dia omeo anay e. Mangalandra any amin'ny sipa hafanko. Iny ary. Aiza rangafatsy. Ary aleo amin'izay zay ala fa efa alina ny andre. Fa nga tsy voga boaty indray. Tsy maintsy mody mianatra be aloha amin'ny herinandro ity fa tena zéro foana izay da. Amin'ny herinandro ambony io teo zany e. Sao dia mba tsy raha ntsony koa zao vidinalina zao e.
Vo am valora sasany ange zao e. Dimy sasany miravinareo. So tsy fantatrareo ary mitaitenako aminareo so maninona any a. Tsy misy an'izany taty a. Tsy misy an'izany ahoana e. Fiainana efa meraty zao sady nareo vao vahiny kely reo. Efa tsy de vahiny tsonikosa zay zao ry taty a. Aza be fahamarina amin'izay teneniko rehetra eo a. Mariny zany ko. Reo efa ao daholo ny sakafo a. Ary eto ny avy de mandraho. Andraho izy haninareo e. Le ty zao ve vo anokona. De taty koa ve zany mbola tsy nihinana ka. Aza rarahina zay amiko e. Mahakampy. Rehefa kamo de ajanony retsy a. Za nga nonono io. Ianao koa ve onone. Na tsy mihinana aza miepo nitahiry sakafo de voko avy eo kosa. Miterena ma fa tsy migongonona eo a. Andeo a mandrehitra afo ry vany a. Karaha tsinjo mandrehatra e. Za manaingona fotsiny aza fetsifetsy eo ndrika. Tsy efa maro eo fa makadimy sofina. Lasa ny antaviany. Sady ny vilany sy ny vy eo mbola maloto be daholo. Ndray manasa vilia, ndray manasa vilany. Lika tena tsy rariny kosa zany e. Fa maninona ny tsy sasandra zery zany rehetrarehetra zany ka. Raha zery foana nga. Ndao anga andrahoana amin'izay zay ao gasy. Ndao ranga andrahoana amin'izao a. Ny vilany eo raha maloto nga hoe nga misy kakako. Mampatsiro azy ihany zany sady misy kokakoka sakafon'ny rose be. Sady za koa zany efa noana be. Ka za koa nge efa noana sady efa tena refonako. Rosy ary maninona ny to tsy mivoaboaka ny trano tsony tianao fa ahoana e. Ilaina koa le tsy de mivoaka ny trano Robertin. Eny e, mety aloha zany e. Ka manao ahoana hono zato fiarahamoninareo ato ka. Lamina tsy misy toy zany ka. Sendra ny zaza tena endry. Ka ho atarakory zareo raha ohatra ka hanao tao foanako. Fiadanana ve misy toy zao. Fa elaela tokoa zay tsy nahita azy da. Mianatra be zareo e. Moa ianao tsy nandalindalo raha tsy vozaoko. Ka sairana kely kosa tato ato e. Sady tsy de afaka nandalindalo mihitsy koa e. De hanao baskety indray zany zao ianao io. Andeha mba hijery anga ianao io zao ka. Mahazo tory Robertin. Misaotra izay fa lasa aloha e. Andao ary e. Rose kely. Rose kely koa. Amindray ela. Ka hoana ohatrany tena tsy tianao rehefa mamo. Tiako foana le izy la Samuel. Ka eo ara bizo be. Ka. Amofona be ny tokanao ka. Zao le manositosika zao mihitsy tsy tiako aminao Rose a. Mibandy vera angamba tia noroka be sy petapetranao nefa de atosika toy zao. Ka ela ane tsy mahafeteny. Afy de mitambesatra beko. Ka vadinao sa tsy vadinao e? Vadiko ianao e. Bon, mila mahazaka samy vazany na maivana na mavesatra alo. Mikisana aloha Samuel ka. Mba mitolona ve mibandy. Misaka sary ka. Ka tele ve mibandy kolana zao. Aza tositosika foana fa tsy reveko mity zany. Samuel mariny izy zany. Ka tsy rarako de ataonao any. Tsy rarako zany zany tia. Ka mbola nisika. Efa eo aloha. Ary tomtomany. Ka mangina re, mangina. Tsara enao e. Kefa mipetraka angeza. Angaha tsy tia ato Samuel. Tsy teny zany kosa nga Samuel. Fa le tala le oatra miandro be mihitsy ny tena statiny. Aiza de efa bolana be zao veranga. Ka leo ary karakarana ny raharaha e. Loranga andeha. Aloha atao resaka tsy mamo zany raharaha zany. Ay, tena misaina tsara ne ianao zany. Na mamo aza. Ndao ary. Ndao ateriko hatreo ambaravarana ny serioko zany. Taty Rosy, fa marary nga ianao? Tsy marary kia. Fa maninona raha isarahana any endry taty a. Bandy madidra be iny. Jery ange ty anaovana ianao e. Tsy maninona zany e kia. Zay dasa matsikaritra hoe lasa mahi mihitsy taty. Zay zao efa mezaka no endry amin'izay. Ay, tsara zany e. Zao kia mba alaivo kelikely filanjanao ambany fandrinao e. Amin'izay hoe mba jereko amin'izany hoe mahi zany a. Fe ka misy an'ity ato e. Novidiny Bertin ty tamin'iza hoe nanena vatana teo ka. Fa firy kilao moa taty zany hatramin'izay e. Efa natratra 120 kilo kiza. Eo e jereko, mekara. Io.
9 kilao zao. Andray kosa tena tsy rara mihitsy zao mena be zao ka isarao any endry tatya. Lasa tena tiako aky izy lasa tsy foky ninona ataony amiko e. Tena tsy mbola nyty marina angamba ary tatika dia ilaza hoe adala ve ny tira izany na mampijaly foana ary za vao maika tiana. Eny aky raha mbola tsy eo amin'ny toerana io aza dia aza miditra amin'izany mihitsy fa afo mandorana io e. Sapako hoe maditra fa io sipasipy io mihitsy aloha mbola tsy tiako hitsabahana sady mahita sady an'ireo toe-tsain-dehilahy koa dia vao maika kivy be. Menara tsara fa rehefa tafrita mahazo vady tsara foana kia. Ka efa mety tonga saina mihitsy zao ary tatya. Zany tsy nerahako tamin'ny tsinjotsony. Aleoko mianatra foana atao trano dia manao raharaha koa. Mino andry fa tsy maintsy hoentiko iny tsinjozokonao iny e. Sady za koa efa tsy miaraka amin'ny tsony hipetraka koa zao iny. Fa rehefa tsy nandeha tsony dia endre foana amin'izay e. Rozy kely mba meo bizo kely aloha rozy mibany io indray ianao ka bizo fotsiny aky ohatry fa vehivavy inona mihitsy koa nolaga ianao ty ka ianao mamy dia mitolona be de manindina Samuel tsy maintsy mamo rehefa tonga eto satria rozy be tsy milay ny ataony. Hitako mihitsy zao fa firaisana rano fotsiny tadiavinao dia hialy ianao. Ka inona ray fa i Samuel tsy miala zany tsy miala aminao zany aiza ndray no ahita vehivavy be vola be toanao zao. Ny vola fotsiny zany no itiavanao enarty tsy volanao ihany fa enao manontolo kilozy reveko be rangahy ianao meraka manomboko zao dia tsy hanome ninina anao tsony zany tsy misy vola tsony eo fa tiangatara amitaby marina izy zany Samuel rarako tia efa tena mahasositra mihitsy atao tena tsy hanome volanao manana sipa mihitsy tetia lava nomena vola Samuel mampirafy atena aza atao an'izao moa Samuel izany lehilahy sy ihany mifona Samuel manginy tena fa tsy vareraka eo angany manginy ianao andreny tiako fa na mampijaly azy ianao eo ka mila atao sisapony Samuel rehefa ty azy fa raha Samuel ihany dia tsy maintsy midaroka sy mamono foa Samuel raha misy olokafany dia tsy mampalahelo anao ve ka zao efa 20 volana tsy nampiseho fitiavana fa dia navela vezivezy teny foana aiza rangako bandy hafa ndray zao nerana iza le bandy avo eo ranga fa tsy atahorako zany enao le bandy tiako anao Samuel mbaitany amina Samuel miverena moseria Samuel mba manao any dokotera manao ndry ela mihitsy tsy nahita ny dokotera ka tiano eky fa ho aiza ka manao ny tatianareo sy ny olo tiany aoky mampalahelo mihitsy ny manjo azy ao dokotera zao ny mampalahelo any erivany ahy dia nanafenany tamiko fa hoe sipa ny tovolahy iny ny olona teto tanàna nefa mahita niny miditra foana tao aminy no nilaza tamiko nefa nezay hatramin'izay fahazaza no nahampinamana tsy ny fanafinjavatra mihitsy na efa lehibe azy fa dia gaga fotsiny akina halala dia na aleko tsy nakaotsony fa nidira akizo ane taty dokotera lehilahy maditra mitiavina ka zay rehefa tiako na adalo io na etry fa andao mba ao an-trano dokotera dia no indry fotsiny anga dia mba ho an'ndray aloko Rozy fa ianao ve ty lasa niena be ve zay ane nyteneniko tamin'ny dokotera hoe lasa mampalahelo be ho taty Rozy saika ataoko surprise amin'olona rehetra ty za lasa niena be ty fa mbola tsy tonga amin'ilay tadiaviko nefa zao Rozy tena mahita olom-baovao tanteraka mahita anao fa fizikilo zao ianao io ka 50 kilo zao 45 kilo mihitsy ny tanjoko inona nataonao tato Rozy inona natonga nao niena be tato ka anovidiako lafo sandraiky vola be zao fiainam-batana zao Robertin ka sanatria amiko tsony ny anatavy tena fa inona ho any nataonaoko
tena nandaitra tokoa e. Nilaza foana ianao Robertin fa mijaly sy mahi amin'ny fiferotana ena ny anabavinao sy izatsy sy zareo hoe satria maditra ny zanana. Dia izany nananako hevitra hoe raha misy asa maditra atao trano dia hiferitraina sy haiva dia izany no nankalako azy da. Toa tsy ampy anefa izy ireo ka dia nitady tovolahy maditra dia Samuel izany. Tsy maintsy mamboly fitiavana ary mba hampety ny tanjoko e. Dia izany no hoe 20 isan-jaton'izao fianahana izao satria sady nidaroka izy e. Ahoana tsara hoe Rozy? Ohatrany tsy mazava amiko mihitsy ho izany resaka rehetrarehetra izany hoe maninona tsara za sinjo. Efa fifaliana be ho Robertin fa tena nandaitra le fampianam-batana nataoko tao anatin'ny iray taona izay Tena mivadika ambony ambany marina ny toe-javatra ka izay tsy nosainina sy noeritreretina dia misy avokoa. Fa izao Rozy efa azo lazaina ho atony io lanjanao io dia ajanony amin'izay mifiarahana amin'ilay Samuel moa izy teo sa izy sady bandy ratsy saina be iny very taty sarao any ka. Dia izay izany e. Ary hivoaka atao amin'izay koa satria efa hitan'ny Bertin dia andeha hojereny any ivelany any e. Inona re zao no lazain'ireo mahita amin'izao e. Ho faly be daholo zareo ka. Izay ka mahafaly an'ny taty le hoe mahi e. Sady tsara tokoa aloha taty Rozy amin'izao e. Tena tsy rariny kosa zany ny bandy zany natao fitaovana fotsiny tena piray tsy kombakomba tsy vaniny nareo telo mianaka. Fa tsy efa nahazo be sy izay nilaina koa ve ianao e. Saingy tsy naina nangona. Zao aleo rangatsy misaraka izany tsika Rozy sady ianao zao efa lasa tovavy manja be. Toa zao ianao vao taitra amin'izany. Moa tsy efa hitanao foana teto ve fa niena saingy noho ny efa ara-tsy-tsainao dia takona amin'ny masonao fa mitetika ny angorom-bola foana ka mahazo miala amin'izay ianao Samuel aza manao an'izany Rozy moa tsy tia be andray va ianao io? Taloha ary tsy misy vola omeko anao tsony ampy izay. Mandeha koranga amin'ny bandy ka raha tsy ianao rery koa ny sipa manome sifrany zao kofo izao so bandy zao tsy very mandeha lasa. Tena tezitra be izy ka niala ray ny vola niditrako. Fa hitodika aminareo da fa indrindra ianao Ritsinjo manomboka amin'izao dia mivadika ambony ambany indray satria tsy hisy amporisika anareo anao ditra tsony eto fa raha te hiara-petraka amiko eto dia izao ny zaza endry dia mianatra tsy miaraka amin'ny naman-dratsy tsy mila manana namana afa-tsy ny ao amin'ny fianakaviana amin'ny 9 ora riva dia miditra eto trano. Sa aloha dia efa vonona ka toan'izay zavatra tenenin'ny taty rehetra Ary Ritsinjo ka tsy misy ohatran'ny taty na mivadika ambony ambany foana aza le izy tsara foana ny ataony. Matokisa ianao ry taty Rozy iova koa ka niditra ataoko ambany ary ny fahendrena kosa ataoko ambony indrindra amin'izay. Tsara izany fa misy olona izay ny Bertin ve? Hoe anambady amin'izay raha toa ka voniny Rozy. Ahoana? Raha vonina ahoana? Efa ela ny naniry anao Rozy ianao anefa toa tsy pozin'ny olona vonina iroso amin'ny fanambadianako. Tsy teo elingeleny na hatramin'izay fa i Bertin ve tena tia tokoa Rozy mba niezaka nampiso foana ny fitiavako anao nefa toa tsy tsapanao mihitsy izany ka. Miala tsindrindra ary zao vao tena tsapako tokoa fa manam-pitiavana ianao tamin'ireny nataonao rehetra reny. Bertin sambatra koa fa toanao no vadiako ary tena ekeko tsara be izy zany sody kisaka kely aloha zay menada. Ny farana teo ambony ambany nosoratany Souza Marie Yolande novelomin'ny Ravy sy Olosoa niaraka tamin'ny Faly Sirakoto ary Sinez. Anjary Liva no nandray-peo sy nagnatotosa.